Yob dia misy tantarany zanak'Adala. Io zanak'Adala io ohatran'le olona ohatra mafy sofina be. Netiny daholo ny fananany laminy tany amin'ny vehivavy janga dia tany izy nanao adalàna tany. Dia zao ny zavatra nitranga tsy sarony tao am-pony. Tia azy ny ray. Natahotra izy niody rehefa lany le vola ho voalatsy, ho voesy, ho voateny ratsy. Tsy fantany hoe ny ray ny sady tsy piteny ratsy fa izy nandeha tany dia nafantatra ny toetrany olona tany ivelany tany. Fa ny ray ny tsy meso azy zany, ny ray ny tsy teny ratsy amin'izany. Vao niala ny tao an-trano izy dia efa nitebitebo ny ray. Ho aiza ny zanako ary roviana ny zanako vao hiverina. Zao ny zavatra hitranga andro any hariva. Raha io toerana misy anao ianao andro any hariva, mangety tao am-ponao, tia ndray zany famonjeny zany. Tianao Andriamanitra nova ny fiainanao, miala amin'ny fahotana andro any hariva. Miala amin'ny faharatsiana rehetra. Ninona mety hevitra mampisaraka mety mahazatra anao anatin'ny fanompoana hatramin'izay. Miangavy ianao fa nampisorona be ary Josoa raha tsy niala ny akanjo maloto tsy nampiasa azy soa ny Andriamanitra. Amin'ny takarivo ity dingana avo rehetra dia mitaky toetra avo koa. Mpanjaka mantsy ianao, fanjakam-pisorona, firenena masina mitovy amin'Andriamanitra. Nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba nehoana ny voninahitra. Toro tsara ny tanan'izay miaina. Misy rainao zay miandry ianao. Raha ianao le olona efa nany nandeha tany amin'izao tontolo izao, miaina tamin'ny fahalotona rehetra, mitebiteby papanao ohatrany. Miandry izy mitsangana foana mijery eny ambaravarana mandrapiveriny zanany. Fa zao ny remarika hitako, vao nanomboka nitsidika ilay zanak'Adala ka miverina ny sainy, natahotra mafy izy noho ny ampony. Zay natonga azy lasa mihinana tany amin'ny any-kisoa. Lasa izy le biby mihinana fakofako reny niarany letra hanina tamin'ny kisoa tao noho ny ampony. Mety efa mafy nansoa azy tany vao tonga ny say hoe ny raiko manana hanina sady tsara be dia be no mitobaka andeha hitodika any aminy. Tianao Jesosy, manana fanasitrananao anao izy andro any hariva, manana famoronana ho anao amin'izay zavatra tsy misy rehetra izy ho tonga misy. Te hitany fiainam-piangonanao izy, te amerina amin'ny laoniny izay zavatra efa ravatra amin'ny ela izy. Fa zao ny zavatra mamaika azy, miandry eo ambaravarany tranony izy, mijery sy mitazan-davitra ny fiverenanao. Raha ianao le olona andro any hariva mbola tsy nanana sy nandrainy Jesosy tony sy mamonjy ny fiainanao manokana, zao ny zavatra tiako tonga ao anatin'ny fonao. Tena nantona ny foko mihitsy ty zavatra anankiray ty. Tiako ianao tena hiaino tsara ny réaction-n'Andriamanitra andro any hariva. Zao ny réaction-n'Andriamanitra andro any hariva. Mety efa lehibe le dadany, satria efa ela le tovolahy miala tao tokantrano, mety efa antitra izy. Fa ho Lioka 5:10, Lioka 5:10 raisikely ny baibolinao vetivety. Alohan'ny risotsika amin'ny zavatra tokony atao rehetra, important be le afantaranao an'ity fitiavany ity. 9:20 ozy izy, ia dia ody any amin'ny raiko, ka anao amin'ny hoe raiko efa nonja tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika eny atao hoe zanakao tsy ny fataovy tahaka ny ankiray ny olona karamainao dia niainga izy ka nakany amin'ny rainy, fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy, aronena azy izy ka niazakazaka dia namihana ny vozony sady nanoroka azy. Eno eny ny olon-dehibe tsy tia miazakazaka izany, fa rehefa niakatra ny taona mandeha milavina sady manesy ny tongony izy na dia maika azy. Fa manao tsy fanao le rangaha nentin'ny fitiavany, le zanany mbola menatry ny fahadisoany, fa ny ray vao nahita izay niazakazaka ny sena azy. Sura le zanak'Adala hoe ho raisy ny ray ny matoa niaritra tamin'ny any-kisoa, fa vao nody ny sainy ka tonga teo ambaravarana izy, tsy azo ny an-tsaina hoe ohatran'iza ny fitiavany ray azy. Tsy fantany fa mitebiteby ny ray ny arity azy hoe aiza izy, voataza ny zanany reto niazakazaka le rangaha efa 20 taona hitsena ny zanany tamin'ny fony. Ary zao ny zavatra tiako tonga eo amin'ny fiainanao, raha eto ianao zanak'Adala efa niodina sy nanota tamin'Andriamanitra, raha ianao manao pahavoalohany anankiray mahita fa hiazakazaka Jesosy amiananao. Tianao Jesosy, miantso anao izy, zao ny fotoam-pamonjena, anafaka anao Jesosy, anasitrananao izy, anao ny rehetra ho anao izy. Fa zao ny zavatra tiako tonga ao am-ponao, vao nanao pahafotsiny le zanak'Adala teo amin'ny varavarany tranorainy, le rainy nanao 100 anatin'ny hazakazaka azy. Andro any hariva, raha ianao le olona tsy andriny Jesosy mihitsy fa zay ny antony ty fivoriana ity. Ny famoronana tsy mahatainga an'Andriamanitra, famoronana vao mitsangana fotsiny izy, mitranga ny famoronana, vao miteny izy dia miseho
olona anankiray nasan'Andriamanitra eto. Tianao Jesosy, rekobe ataopoko reto rekobe ataopoko no fitiavan Jesosy ianao, rekobe ataopoko no fitiavan Jesosy ianao. Fotoana fibebahana andro any arivo, sangarany toerana misy ianao, sangarany toerana misy ianao. Afafainy amin'ny lanonjany tananao dia mitenena amin'Andriamanitra. Tiako ianao raiky, tiako ianao, tiako ianao tena mangetaetanao. Iverina aminao andro any arivo, iverina aminao andro any arivo. Manenina ny amin'ny fahotako rehetra. Sabako ankehitriny fa misy ray anankiray tena tia ary izy sy mafoya. Ny zavatra rehetra na tsy mandao dia iloza. Ny zanakao na tianao azy, rehefa tonga ny fotoana nabadiny dia miala ho tokantraminao izy mandao anao. Tamin'ny fotoana ny fahaterahanao voasoratra anatin'ny Baiboly fa ozy izy ny bokin'ny Jeremia toko voalohany. Fony mbola tsy mitorotorona tao ankibon'ny neny ianao rehefa fantatra. Efa fantatra Andriamanitra ianao mbola tany am-pohaka. Fa tiany tiako lazaina aminao. Mbola tsy nahatsiaro teny ianao tamin'ny mena vava. Efa teo Andriamanitra nafantatra ny lokon'ny lambanao na Fibrahima andrenao voalohany. Ary amin'ny andro penao manontolo raha sendra marary ianao, mety eo akaiky mivady tianao, mety eo akaiky mivady tianao. Fa zao ny zavatra mitsanga, fa nahitainanao sy fatany fa ny azony atao misafosafo ny lohanao sisy. Fa za te laza aminao Jesosy tsy misafosafo ny lohanao izy, fa tonga izy hanafaka senasenananao. Izy mahafantatra ny rofy ao anatinao manokana, izy mahafantatra ny fahorinao rehetra. Tiako no milaza aminao tianao Jesosy. Mafantatrao ve ny fanifilazao tsara dia toy ny rano tsara taresy madio ao anatina tavoahangy anankiray. Dia zao tadidio, raha tsy misokatra ny tavoahangy tsy azo sotroina ny rano. Sokafan'i Jesosy ny fonao andro any arivo. Meteza iaina miaraka aminy, miverena aminy fa izy ny voalohany eo amin'ny fiainanao ary izy ny farany indrindra. Ny olona rehetra ka miaina eto an-tany, ny fanana sy ny arena rehetra misy eto an-tany, raha tsy mandao zany dia ilozana ndray andro any. Io rendrarendra io misy fety, ny atsaratare misy fety, ny zavatra rehetra eto an-tany misy fety. Anankiray tsy misy fety sady tsy manam-panaperana fa tsaran'Andriamanitra. Raha izy Jesosy eo am-ponao, manenena amin'ny falitonao, manenena amin'ny faratsinao. Tiako fantatrao tiavatra anankiray ty, rehefa ho avy ny fotoana nizanizy miala eto an-tany, tsisy nizanizy ho hitanao afa-tsy Jesosy rery. Ny fiainana eto an-tany tsy mihoatra ny 200 taona zany, makamaritra zany. Fa rehefa miaina eto an-tany ianao dia mandalo ty tany ty. Aza vela antony eto an-tany no iazonanao ho taveretra. Ampahiratony masom-pananao, misy Andriamanitra miantso anao androany, naharotongotra matananao. Tindra foana olona ny elo fa ho betsaka olona any an-danitsy. Izy nahary atsika ary izy mihevitra atsika. Verena amin'ny andro any arivo. Efa fanandra ny taninao dia ataovy ao anatin'ny fonao ilay tokana tena tianao sady miaraka aminao. Jesosy no anarany. Mitondra ny afatrany andro any arivo. Sakafo azo ny fonao ray manontolo. Atsangano ny taninao reto aloha. Mamaly nareo izay anontaniako. Vonona ve nareo amin'ny fonareo manontolo? Amaly ny antso ny tompo androany, andray azo tompo sy mamonjy ny fiainanareo manokana. Averena hoe vonona izay raha vononareo. Tena avy ao anatin'ny fonareo ve ny andraisanareo an'ilay malala sady tiana no maty eo amin'ny azo fijaliana ny tianareo? Ianareo mantsy raha niteraka manana ny zanakareo dia rehefa mahita azy dia miteny hoe ndreo zany sombon'ny aiko. Fa tsy ohatr'izany Jesosy rehefa mahitanao. Rehefa mahitanao Jesosy dia zao ny ataony hoe endre zany solon'ny aiko satria ny ainy misy ny natolony ahy mba hamonjy ianao. Mihoatra no ny fitiavanao ny zanakao, ny fitiavany ianao. Andro any arivo, sakafo ny fonao dia avereny zao vavaka zao miaraka amiko. Jesosy io! Jesosy io! Andro any arivo, manantona anao mambrafo andro, mamelany fahotako rehetra. Anio ariva Jesosy, voaiko anao ny foko, raisiko anao ho tompoko, raisiko anao mpamonjy ny fiainako manokana. Midira tompoko, manjakay eo amin'ny fiaina, soa tompoko ny fiainana ny anarako. Atao voizany zanakao sota Jesosy ao,
esorony rofo rehetra, esorony fanantena rehetra, esorony aretina rehetra sy eo vatany amin'ny anarana Jesosy Kristy avy amin'ny Nazareta. Amen. Madame Faniry dia nandritra ny 3 andro io tanana avity mipitsoko dia nanaintaina be tsy afaka miakatra, tsy afaka mihetsika, fa teo mivavaka fanasitranana dia afaka tanteraka. Zavatra tsy vitany taloha zany tsy afaka etsehany ity, fa zao ataovy le zavatra tsy vitanao taloha voninahitry'Andriamanitra. Zany tsy vitany taloha afaka etsiny tsara le izy zao ataovy mafimafy mihitsy aseho ihany tompo hoe tena izy ny voninahitra. Alleluia. Iraina ny tompo sitrana nandritra ny 3 andro tsy afaka nanao an'izay izy teoneo nisitraniny Jesosy le izy mite hafa mafy anao an Jesosy. Manosy anao Ramserindra tiaka mampiatsy an Jesosy Krista tao ariny tao amin'ny lamosina taiza hoaiza moa zay amin'ny Serindra zavady taiza hoaiza ny niveau fitombena ambonimbony le fitombenana amin'ny lamosina zany ambonimbony ny fitombenana amin'ny lamosina Krista ohatrany ahoana ny abeany mitombo foana izy kely izy dia mitombo rehefa misy stress na rehefa reraka dia avy eo traitena sy na alcool izy dia iny manala le ohatra misy nana, ohatra misy rano zany. Nandritra ny 10 volana atao anatin'ny 10 volana dia mitombo le Krista, fa rehefa teo Jesosy dia foana le Krista. Tiaka mampiatsy an Jesosy Krista nivotona nandritra ny 10 volana miaina tsy nisy tsony. Alléluia. Niazo VKL mission de manasanao isaky ny zoma arivo etsy amin'ny Roxy Antaninarenina. Rendez-vous panasitranana miaraka amin'ny Jesosy takariva pahagagana sy fanovam-piaina isaky ny zoma arivo etsy amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 10 ora ariva. Fotoana ikarakaran'Andriamanitra ny olana rehetra. Fotoana zao iovan'ny fiainanao. Tongava maro tsy misy vidim-pidirana.